volavolan-dalam-panorenan'ny repoblika faefatra hatolotra amin'ny fitsapakevy-bahoaka ny alarobia 17 novambra 2024. Lohateny fahatelo ny amin'ny fandaminana ny fanjakana. Zany lohateny voalohany ny amin'ny mpanatanteraka. Toko faharoa ny amin'ny gouvernemanta. Andiny ny fahatelo ambin'ny polo. Ny gouvernemanta dia ahitana ny prime ministre sy ny ministra. Izy no manatanteraky ny politika ankapobeny fanjakana. Izy no tompon'andraikitra eo alohany ny teny meram-pirenena araky ny fepetra voalaza ny andinin'ny fahazato sy fahatelo ambizato etsy ambany. Ny gouvernemanta no mampiasa fitondrana mpanjakana. Andininy fahaefatra ambin'ny polo ny asa ny membre ny gouvernemanta dia isazo ampirafesina amin'ny fisahanana ny asa mahavoafidym-bahoaka ny andraikitra fisolohan-tena amin'ny asa ny fisahanana asa eo anivy ny fikambana-pivavahana ny fisahanana asa mpanjakana rehetra na ny asa mandraraha rehetra andraisan-karama. Ny membre rehetra ny gouvernemanta milatsaka hofidiana amin'ny asa mahavoafidym-bahoaka dia tsy maintsy mametra-pialana amin'ny asany raha vao nambara fa azo raisina ny filatsahany hofidiana. Andininy fahadimy ambin'ny polo ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta no voalohany mitarika amin'ny politika ankapobeny fanjakana. Faharoa manana fahefana eo amin'ireo membre ny gouvernemanta izay izy no mitarika ny asa sy tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny asa ny ministera ary koa ny fanatanterahana ny fandarana asa pirenena rehetra momba ny fampandrosoana. Fahatelo manolotra volavolan-dalàna. Faefatra manapaka ny volavolan-dalàna roso hodiny ny filan-kevitry ny ministra ary petraka eo amin'ny birao ny iray amin'ireo ny teny mera-tota. Fahadimy miatoka ny fanatanterahana ny lalàna. Fahenina manana ny fahefana hanao didy amapitsipika na dia eo aza ny fepetra voalaza ny andininy fahadimy amin'ny dimapolo andalana fahatelo. Fahafito manara-baso ny fampiarana ireo didim-pitsarana. Fahavalo mampakatra raha ilaina any amin'ny fisafoan-draharaha ankapobeny fanjakana sy ireo ratsa mangaika hafa mpanara-baso ny fitondrana raha-panjakana sy manao izay hampandeha tsara ny raha-panjakana ny fitantanana arak'izay tokony ho izy ny vola ny vondrom-bahoaka panjakana sy ny andreo antokon-draha raha-panjakana. Fahasivy miantoka ny filaminana ny fandriam-pahalemana ary mahamaro toerana manerana ny tanin'ny pirenena anatin'ny fanajana ny firaisam-pirenena amin'izany izy no mampiasa ireo hery rehetra miandraikitra ny filaminana ny fitandrona ny fandriam-pahalemana ny filaminana anatiny ary ny fiarovana. Fahafolo raha misy korotana politika goavana ary alohan'ny hanambarana fisian'ny toe-javatra mampiotakotaka dia afaka mampiasa ny mpitandro filaminana mba hamerina amin'ny laony ny fandriam-pahalemana rehefa avinaka ny hevitry ny manam-pahefana ambony ao amin'ny polisy, gendarmeria ary ny tafika ny filan-kevitra ambony ny fiarovam-pirenena sy ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Faharaiky ambin'ny folo lehibe ny fitondrana raha-panjakana. Faharoa ambin'ny folo manendry amin'ny fisahanana asa sivily sy miaramila ary koa amin'izay antokona raha miankina amin'ny fanjakana na dia eo aza ny fepetra voalaza ny andininy fahadimy amin'ny dimapolo andalana fahaefatra azony atao mamindra amin'ireo mpikambana ao ny gouvernemanta ny ampahany amin'ny fahefany. Izy no misahana ny fampandrosoana mifandanja sy mirindra eo amin'ny vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana rehetra. Tsy tohinana ny fepetra voalaza ny andininy fahadimy amin'ny dimapolo nefa raha misy antony manokana dia azony atao ny mitarika ny filan-kevitry ministra araky ny fanomezam-pahefana mazava tsara nomeny filohan'ny repoblika sy araky ny lahadinika voafaritra. Andininy fahaenina ambin'ny polo ny prime ministre no mitarika ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta izy no voalohany mamaritra ny fampiarana ny politika ankapobeny fanjakana ary manapaka ny fepetra horaisina hiantohana ny fanatanterahana izany. Faharoa misahana ny anjara raha hafa izay tsy maintsy hakana ny hevitry ny gouvernemanta araky ny voalaza ny ty lalam-panorenana ity sy ireo lalàna manokana. Fahatelo manapaka ireo fepetra fampiarana ny fandaharana asa pirenena momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ary koa ny amin'ny fanadariana ny tany izay no volavolaina miaraka amin'ny manam-pahefana any amin'ireo vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana. Andininy fahafito ambin'ny polo ny didy amapitsipika raisin'ny prime ministra dia raha no manosonia amin'ny ministra miandraikitra ny fanatanterahana izany raha ilaina. Narantsika teo moa ny fampafantarana mikasika ny volavolan-dalam-panorenana ny lohateny sy ny toko izay efa marantsika foana ato anatin'ny vaovao-antsahan'ny televiziona malagasy isan-kariva fa izao koa sika dia iroso amin'izay amin'ny akon'ny fampelezan-kevitra.
Nampahafantarina ny mpanao gazety tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy tolakandro teo teny amin'ny Foibe ny teny Ampefiloha ny komity manohana ny eny. 220 ireo mpikambana ao aminy, ahitana antoko isan-karazany sy fikambanana politika avy amin'ny lafy valon'ny nosy. Nandritra ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety ity no nanentana ny talehan'ny fampelezan-kevitra roa dia Andriamatoa Augustin Andriamananoro sy Andriamatoa Richard Ramandehamanana ireo mpikambana ao anatin'ny komity iray ity, eny fa na dia ireo mbola misalasala ihany koa mba hifidy ny eny amin'ny fitsapakevim-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny 17 ny volana Novambra ho avy izao. Nandritra ny fandraisam-pitenenana Andriamatoa Augustin Andriamananoro, tale nasionaly ny fampelezan-kevitra no nanamafisany fa ny komity manohana ny eny dia mampiseho sy manapirofo amin'ny vondrona iraisam-pirenena fa tsy misy masakana ny vahoaka malagasy andray tanana ny hoaviny amin'ny alalan'ny fifidianana ao anatin'ny safidy malalaka mba anjakan'ny demokrasia. Ny tanjona kosa hoy ny filoha nasionaly ny antoko TGV izay mpikambana ao anatin'ny komity manohana ny eny dia ny ampafantatra amin'ny vahoaka malagasy ireo zava-dehibe ao anatin'ny lalam-panondrenana alohan'ny amonjeny izy ireo ny braom-pifidianana mba tsy atopotra ny miono azy ireo. Ankoatra ny fandresena goavana andrasan'ny eny dia fanamby ihany koa ny andresen-dahatra ireo mpifidy malagasy fa ity volavolan-dalam-panondrenana hofidiana ity dia toky ampisy fanovana ary fototra matanjaka hirosoana makany amin'ny Repoblika faha-efatra. Noho izany na inona fomba fijery anananao na inona firena politika arahanao dia fidio ny eny mba hisiny ny tena fanovana marina hoy Andriamatoa Richard Ramandehamanana, talehany fampelezan-kevitra manohana ny eny. Marina moa fa Andriamatoa Richard Ramandehamanana dia efa nametraka ny fialany tsy ho lehibe ny faritra loatra mangoro mialohan'izao andraikitra noraisiny izao.